amin'ny mahomony ianao zay moa zany hoe raha ny fahazahoako azy amin'ny ankapobeny fa avelako ianao no tena nazavana azy amin'ny atsipiriany hoe ilay homony zany ilay asa ataonao zany tsy hoe resaka fitsaboam-panahy fotsiny araka ny efa nazavainao tamin'ny voalohany moa fa hoe miankina amin'ilay besoin-n'ilay olona na ara-tsaina io na ara-émotion io mety hoe tsy afaka izany vola moa raha ara-financier le izy fa ilay koa nidirantsika amin'izay le hoe tena atsipirian'ilay pastoral care sy ny counseling zay inona ary zany ny mahazatra ny kristianina malagasy moa zany dia miandry tena direktiva mihitsy izy avy aminareo pastora indrindrandrindra hoe manoloana an'izany famonjena efa azo tsy ho tanteraka zany inona amin'izay ara zany ny ataoko tsy maninona tsony zany na tsy makany am-piangonana na tsy manao ezaka ve sa inona amin'izay ara ny tokony ataoko ananako an'izay fahasalamam-panahy saina fo sy ny rehetrarehetra zay amin'ny maha kristianina indrindra vehivavy. Miverina kely amin'ilay zavatra voalazako tamin'ilay fizarana voalohany teo zany hoe isika io ange ka sady miaina eo anatrehan'ilay pahary no miaina eo anatrehan'ny zavaboary ny zavatra nohariany zany tsy azo sarahanareo tsy hoe rehefa miaina eto amin'ity tany ity ianao dia esorinao Andriamanitra na rehefa hoe miresaka antsika hoe Andriamanitra no manatanteraka ny famonjena dia esorinao koa ny zavaboary tsy azo sarahana zany reo satria izay toe-tsaina zay no manahirana ny maro foana hoe zavatra anankiray ihany izy roa miaraka foana zay ny fiainana zany ao lay pahary dia ao ny zavatra nohariany dia anisan'ny zavatra nohariany koa zay ianao zavaboary koa zany ianao dia raha miresaka isika hoe dia iverenako amin'izay le resaka asa tsara teo zany hoe fanaovana asa tsara misy lafiny telo ny asa tsara ny asa tsara zay atao satria Andriamanitra efa nanao zavatra tsara ho anao dia misy ny asa tsara ataonao amin'Andriamanitra misy ny asa tsara ataontsika amin'Andriamanitra ohatra ohatra anankiray fotsiny ny fiderana ataontsika any am-piangonana ny hira sy ny mozika zay antsika mideran'Andriamanitra tsara nge ny mozika dia azo atao ny mideran'Andriamanitra dia averina ihany anefa ny antony hiderantsika tsy dia hoe mba ho tiantsika Andriamanitra tsy azontsika influensena nge Andriamanitra amafisina ihany io zany tsika tsy mba afaka mi-influencer an'Andriamanitra zany hoe raha manao zavatra ohatran'izao dia ho taramiko bebe kokoa Andriamanitra efa tara aminao izy efa faratampony ny fahatarana-Andriamanitra aminao mialatsiny mampiasa voambolany tanora miezaka mampiasa voambolana maro samihafa zany mba ahaizany tsirairay mandray anazy arakarak'izay tandrify azy ao efa faratampony mihoatra ny faratampony aza ny fahatarana-Andriamanitra aminao dia tsisy ninona ataonao zany dia tsy mahatara azy tsony satria efa babo aminao tanteraka izy zany efa babo aminao tanteraka izy dia izay manao réponse an'izay zany no ataontsika amin'ny fiderana hoe satria Andriamanitra efa tia dia manao hira fiderana ianao vokatry n'ilay fifaliana fa hoe efa tianao izy io ny lafiny anankiray faharoa dia izay asa tsara atao amin'ny hafa izy le efa niresahako ihany tamin'ilay fizarana voalohany teo hoe zavatra tsara ataonao amin'ny olona amin'ny zava-mananaina na ny zavatra tsy mananaina koa aza ny fikajiana ny tontolo iainana ohatra dia anisan'ny asa tsara azo atao zay satria Andriamanitra nametraka anao eto amin'ity zao tontolo zao ity olony adidry sy ny andraikitra dia manatanteraka an'izay ianao na eo amin'ny olona io na eo amin'ny zavaboary io dia tanterahanao zay fa ny lafiny fahatelo kosa dia izay ataonao amin'ny tenanao ary io matetika adin'ny kristianina le asa tsara atao amin'ny tena tsy atao mba ho vovonitsy fa atao satria olona tian'Andriamanitra fatratra loatra ianao fatratra loatra ny fitiavan'Andriamanitra anao dia manao zavatra tsara ho an'ny tenanao ianao dia ilay asa tsara atao amin'ny tena matetika koa zany ny mahazatra ny olona misy ihany ny miresaka hoe mba mila karakaraina koa ny tena misy ihany miresaka an'izay ange fa le hoe fikarakaran-tena resahana eo anefa dia ny vatana ihany fa adin'ny olona ihany koa ny hoe mila karakaraina koa ny saina satria ny resaka fahasalamana manko zay zavatra tsara ary ny malagasy dia milaza hoe harena ambony indrindra ny fahasalamana dia tsy ara-batana ihany ny fahasalamana
fa misy koa ny fahasalaman'ny saina, misy ny fahasalamana ara-tsaina ary tsy ara-tsaina ihany, matetika koa mijanona eo fotsiny koa ny maro. Fahasalaman'ny vatana, fahasalaman'ny saina resahana dia tapitra eo, fa misy koa ny fahasalaman'ny fo. Ilaina koa ny mikarakara manao asa tsara ho an'ny fihetseham-ponao. Dia ao moa ny ara-panahy, ilaina koa ny manao asa tsara ho an'ny fanahinao. Asa tsara atao vokatry n'ilay fahamarinana na fanamarinana famonjena izay ataon'Andriamanitra amin'ny tenanao io. Ka ireo zavatra rehetrarehetra ataontsika ireo zany, na ny fanatanterahana didy ao amin'ny fiangonana, ny asa fanompoana ataontsika amin'ny fiangonana, ny fanaovana asa diakonaly eo anivon'ny fiarahamonina, ny fanampiaina ny mahantra sy ny sisa, asa tsara daholo ireo. Tsisy idiran'ny resaka famonjena, misy idiran'ny resaka famonjena moa fa hoe ny antony anaovana azy noho ilay famonjena, izay ilay idiran'ny famonjenao, fa tsy hoe tsy ho nitanjonao kendrena ao anatin'ny fanatanterahana anazy zany. Ka ya, mila manao an'ireo zany tsika, mila manao an'ireo zavatra ireo isika. Tsy hoe tsy Andriamanitra nge no mila an'ireo, zay koa ngamba zavatra anankiray mila tsinjena. Tsy Andriamanitra no mila an'ireo, tsy Andriamanitra no mila an'ireo asa ataontsika ireo. Efa feno Andriamanitra, feno izy. Fa izy no mila an'ireo, izaho no mila an'ireo, avy aminao. Ianao no mila an'ireo, avy aminy. Ny fiarahamonina misy atsika no mila an'ireo, avy amintsika roa izay miresaka eto, sy ianao izay mihaino ihany koa azy. Ireo ange no mila azy, izao tontolo izao zany no mila an'ireo, mila an'ilay asa tsara izay ataontsika. Izao tontolo izao no mila fikajiana. Izao tontolo izao no mila ny vehivavy omena toerana. Tsy Andriamanitra mihitsy no mila ny vehivavy omena toerana ke. Tsy Andriamanitra mihitsy no mila vehivavy omena toerana. Fa izao tontolo izao no mila ny vehivavy omena toerana. Raha omena toerana ny vehivavy, mihatsara kokoa izao tontolo izao, ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Na dia ao anatin'ny fikorontanana sy ny fahotana azy. Tsy Andriamanitra anke no mila ny vehivavy, ny fiangonana. Ny fiangonana no mila ny vehivavy. Miasa eo anivan'izao tontolo izao. Izay nahatonga n'Andriamanitra nanendrany ny anilaro. Satria fantany fa ilain'ny fiangonana loterana malagasy ny fisian'ny nenilava sy neny ravelon-janahary. Ilain'ny fiangonana zany. Tsy izy loatra no mila an'izany. Fa isika ho atsika zany, ho atsika, ho anao, ho ahy, ho an'ny bibilava sy ho an'ny rano sy ny ranomasina, ho an'ny omby sy ny kisoa sy ny sisa, ho an'ny ty fiainana no arian'Andriamanitra ao, ho mahafinaritra ity no anaovantsika n'ilay asa tsara. Mitohy tsara amin'izay resaka niresahanao teo izay indrindra, amin'ny maha homonia anao sy amin'ilay hoe resaka vehivavy indrindrandrindra izay ifatohantsika eto amin'ny teny. Betsaka moa zany ny vehivavy, indrindra ny vehivavy malagasy no mieritreritra hoe rehefa mahafoy, izay koa moa ny voizin'ny teolojia kristiana ary isan'ny hoe hian'ny teolojia feminista hoe apirisiana foana ilay fanetretena, ilay fanolorana ny aina hamonjy ny hafa, ary ny vehivavy ny tena tosoka mafy amin'ilay izy, fa matetika zany lasa normal amin'ilay toe-tsain'ny vehivavy amin'izay zany manadino an'ilay nolazainao farany teo hoe asa tsara amin'ny tena. Ary na zah zao ary indraindray mahatsiaro meloka indraindray raha ohatra ka hoe mba mila mikarakara kely ny tenako fa alefako any amin'ny misy mitaiza aloha ny zanako satria mila an'izay espace izay za tena. Misy vehivavy tena miaritra nefa tsy zaka ny saina hoe eritreretiny hoe maha-vehivavy kristianina anazy zay. Inona no counseling na hoe fitsaboana na torohevitra azonao omena ny vehivavy kristianina maro izay mbola voataiza amin'izay teolojia hafahafa zay? Ia, marina zany, tena marina zany, satria eo no mazava-dehibe n'ilay fanavahana izay nataoko teo manko, ilay fanavahana ny hoe misy ny avy amin'Andriamanitra dia misy ny avy amintsika. Dia matetika afangaron'ny olona ny avy amin'Andriamanitra sy ny avy amintsika olombelona, tahaka ny fampifangaroana n'ilay resaka famonjena noresantsika teo. Hoe ilay famonjena avy amin'Andriamanitra dia eritreretin'ny maro hoe ho avy aminy.
dia tahaka an'izay ihany koa ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina. Ohatra fotsiny zao ny fitsinjaran'asa eo amin'ny lehilahy sy vehivavy izay rafitra apetraky ny fiarahamonina dia eritreretiny maro ho avy amin'Andriamanitra. Hoe raha ka ohatra eo amin'ny contexte malagasy zany sika, hoe ny vehivavy mahandro fa ny lehilahy mila kitay. Be dia be nge no mieritreritra hoe izany zavatra zany dia zavatra avy amin'Andriamanitra mivantana, fa tsy hoe fandaminana ataon'ny fiarahamonina mba hisian'ny firindrana. Asa tsara ataon'ny fiarahamonina io, kanefa satria olona mpanotany manao an'ilay asa tsara dia lasa miteraka fangejana ho an'ny hafa ihany koa indraindray, misy fanararaotana ihany koa ao anatiny ao. Fandaminana le izy, tsara ilay fandaminana, fa mila iverenana matetika nefa ilay fandaminana hoe mbola mety ve? Mbola mety ve ilay fandaminana mety tamin'izay fotoana izay ve? Mbola mety amin'izao fotoana izao? Hoe tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy ny fatana elektrika, ny fatana gazy, fa mila kay no andrahoana sakafo. Dia mbola mety ve ilay fandaminana hoe lehilahy mila maka kitay dia vehivavy mahandro? Azo iverenana zany, dia alamina indray mandeha koa hoe amin'izao fotoana izao rangahy mbola mampilamina tsara raha samy mahandro ny lehilahy sy ny vehivavy. Azo atao ange zany. Fa sahirana ny olona, sahira mihitsy ny olona mandray hoe zavatra rafitra napetraky ny fiarahamonina ho fandaminana, dia lasa fahazarana le izy, dia hoe ny olona hoe efa io ny fandaminan'Andriamanitra. Ary hita io amin'ny resaka fitafiana. Be dia be no mandray ny hoe misy fitafian-dehilahy hono dia misy fitafiam-behivavy. Ohatran'ny hoe avy amin'Andriamanitra zany ilay fandaminana ohatran'izay. Misy an'izay ao anaty Baiboly, aoka ny lehilahy tsy hanao fitafiam-behivavy ary aoka ny vehivavy tsy hanao fitafiam-dehilahy, fa tsy resaka pataloha no resahanao anatiny io. Fa ny fitafiana nisy tamin'izay fotoana izay. Dia mila iverenana kely. Samy manao robe daholo na lehilahy nanao robe daholo tamin'izany fotoana zany aza, na ny lehilahy na ny vehivavy. Dia fa ny olona moa tsy mieritreritra an'izany, fa le teo ihany no eritreretiny hoe efa misy zavatra inona moa zany ho ilazana anazy hoe inona moa zany tsy prédestination koa aza fa reo efa fandaminana avy amin'Andriamanitra hatrany amin'ny taloha indrindra. Dia matetika very zany, dia ny vehivavy koa tafiditra ao anatin'izay zavatra izay. Lasa tsy mipetraka amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy, fa mipetraka amin'ny toerana nametrahan'ny fiarahamonina azy. Io zany mila eritreretin'ny vehivavy io, hoe inona amin'io zava-misy eo amin'ny fiarahamonina io no toerana nametrahan'Andriamanitra azy sy toerana nametrahan'ny fiarahamonina izay mety mifanipaka amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Tsy izay rehetra ametrahan'ny fiarahamonina dia mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra avokoa. Io koa manko ray diso amin'ny olona hoe ny zavatra rehetra mitranga hono dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Dia hoe raha sitrapon'Andriamanitra ny fahotana tany Edena zany satria nitranga io, niseho io. Satria zava-nisy io. Fa tsy sitrapon'Andriamanitra ny fahotana, halan'Andriamanitra ny fahotana. Izay ny voalaza ao anaty Baiboly ao, manomboka hatrany amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia miverimberina ny hoe halako. Fahotana, halako ny ohatran'izao, 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 izay vokatry ny tany amin'ny Sahedy. Tsy sitrapony zany le izy. Ka tsy izay rehetra miseho dia sitrapon'Andriamanitra avokoa. Io zany fiheveran'ny diso misy eo amin'ny olona koa io, fa misy ny avy amin'Andriamanitra dia misy ny tsy avy amin'Andriamanitra, misy ny avy amin'ny devoly. Misy ny avy amin'ny devoly, dia misy ny avy amin'ny olona, dia misy ny avy izay kosa tsy midika hoe tsisy ny avy amin'Andriamanitra. Misy fa tsy hoe tonga dia akamoana le izy, kamo handin-tena zany ianao dia hoe avy amin'Andriamanitra, atahoana moa fa avy amin'Andriamanitra zao. Akamoana zany. Mila mandin-tena tsara ny vehivavy zany amin'izay fotoana izay hoe inona amin'io zava-misy iainako io no tena avy amin'Andriamanitra sy amonina. Ary raha miresaka fiarahamonina dia tafiditra ao anatiny koa ny fiangonana. Ny rafim-piangonana dia rafitra avy amin'ny fiarahamonina. Tsy ordonnance divine io, tsy hoe Andriamanitra no hoe manome mivantana. Azovana ny rafitra. Azovana ny rafitra eo amin'ny firenena, azovana ny rafitra eo amin'ny fiarahamonina, azovana ny rafitra eo amin'ny fiangonana. Tsy mandrakizay io, tsy mandrakizay ny rafitra. Tsy mandrakizay io.
dia ny fananana an'izay toe-tsaina zay hoe ahoana fa izay tsy midika hoe mora izy indray tsy mora satria fa zavatra tena ancré ao anatin'ny olona ao le izy dia mana hoe ohatra fotsiny zany hoe mba hampazava an'ilay tiako atongavana ny hoe vehivavy sy lehilahy io dia inoako fa avy amin'Andriamanitra io hoe ny olona anankiray lahy dia ny olona anankiray vehivavy fa ny filazana kosa hoe ny vehivavy dia mahandro fa ny lehilahy mitsilailay eo ambony fandriana mandritra ny vehivavy mahandro tsy avy amin'Andriamanitra zany. Inona no antony, inona no mahatonga ahy miteny an'izany? Satria ny lehilahy dia afaka mahandro ihany koa. Ny filazana fa hoe ny vehivavy tsy afaka manao pilote, nisy fisainana an'izany ange tany aloha tany hoe ny vehivavy tsy afaka mitondra roplanina, ny vehivavy tsy afaka mitondra tomobila. Mbola misy be dia be ange Madagasikara mieritreritra ny vehivavy tsy tokony hitondra tomobila. Fa ny olona manao accident indrindra eto ambony tany dia ny lehilahy. Ny vehivavy aza no mitandrina kokoa amin'ny fitondrana tomobila sy ny sisa. Izay zavatra zay io tiako tenenina io hoe le zavatra ohatran'izay fiarahamonina no manao an'izay. Fa ilay hoe vehivavy, ohatra hoe Bruna dia vehivavy, Barson dia lehilahy, tsy nifidy an'io tsika, tsy nifidy an'izany tsika. Fanomezana avy amin'Andriamanitra io. Dia ny anjara asa tanterahantsika ao anatin'izay fandaminana taon'ny fiarahamonina amin'izay. Dia mila tandremana zany zay zavatra zay. Mankasitraka indrindra hitako hoe eo indrindra ilay ilan'ny vehivavy aumônier na mpitarika ara-panahy sy conseiller na mpanolontsaina tahaka anareo satria indraindray ilay izy tsy voatery hoe akamoana fotsiny ny anekena hoe efa izay zany fa mety hoe tsy fahalalana mihitsiny koa hoe mara ny ahafantarako hoe aiza mireto kay ny tena avy amin'Andriamanitra dia aiza mireto kay ilay tena avy amin'ny devoly dia aiza mireto ilay avy amin'ny olombelona mba ahafahako mandray an'izay fanasitranana ara-batana, ara-tsaina, ara-pihetseham-po indrindra ara-panahy izay satria tsy voatery hisy aumônier isan'andro afaka anontaniana ny vehivavy nefa ady saina ao anatin'ilay izy. Misy hoe fifampizarana na torohevitra azo ampiasaina ohatran'ny hoe karazana standard ve manampy ny vehivavy discerner an'izay zavatra izay eo amin'ny fiainany? Satria le toe-tsaina ahoana re no anaovako azy angamba ataoko hoe ny mahatonga an'ireo manko, ny mahatonga le toe-tsaina resahantsika teo na nyresahanao teo dia fanabeazana ny mahatonga azy. Misy fanabeazana natao zany tao. Dia ao ny fanabeazana ray aman-dreny, ao ny fanabeazana any am-pianarana, ao ny fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina ara-kolontsaina, dia ao ny fanabeazana any am-piangonana, any amin'ny sekoly alahady sy ny sisa, dia ao ny fanabeazana eo amin'ny zava-misy raisam-pirenena, ao ny fanabeazana fanatontoloana, ny globalisation amin'ny teny anglisy globalization na ny mondialisation amin'ny teny frantsay fanatontoloana. Ireo rehetrarehetra ireo zany hoe ny zava-misy eto amin'izao tontolo izao ity dia manefy sy manabe ny olona anankiray ary manefy ny toe-tsaina zay iainany. Dia ny torohevitra angamba hoe eo no mazava-dehibe ny éducation, eo no mazava-dehibe ny fanabeazana ihany koa. Ary eo no tokony andraisan'ny fiangonana anjara amin'izay lafiny izay. Fa ny zava-misy anefa matetika, ny zava-misy matetika dia influenceny avy any ivelany ihany koa ny fiangonana. Zany hoe ny tiako tenena zany hoe influenceny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina ihany koa ny fiangonana indraindray dia tafiditra ao anatin'ny fahajambana tsy mahita ny zava-misy izay iainany maro na ny fampahoriana iainany maro. Fa angamba aleo somary avelako eo zay zany fa misy zavatra karazana hevitra vaovao ampidiriko dia avy eo ampifandraisiko ihany reo zavatra reo. Misy ny antsoina hoe ratram-po, izay no andikako azy amin'ny teny malagasy moa fa amin'ny teny anglisy izy hoe trauma.
na trauma amin'ny teny frantsay. Ny olona tsirairay dia manana an'io avokoa, tsisy tsy manana an'io. Tsisy olona tsy traumatisé zany eto ambony tany. Ny mahatonga asahy milaza an'izay dia ilay teolojia resahantsika teo, ny teolojia luterana, teolojia kristiana izay milaza fa sika rehetrarehetra dia samy efa nania avokoa. Ny olona tsirairay dia mpanota avokoa. Dia ao anatin'izay domaine mahampanota zay no asahiko milaza hoe ny olona tsirairay dia traumatisé avokoa. Marina fa tsy mitovy ny hoe ota sy ny hoe trauma, tsy mitovy reo, zavatra samihafa zany reo. Fa ny mahatonga ny antony mampisy ny trauma dia noho isika mpanota. Zany hoe kategoria tena matanjaka be manokana ara-teolojia ilay mahampanota, dia vokatrizay mahampanota zay dia afaka miresaka momba ny trauma zany tsika, na ny trauma, na ny antsika hoe ratram-po. Dia io ratram-po io satria samy manana isika tsirairay. Averiko ihany avelantsika le resaka fahotana zany fa resaka trauma indray no resahantsika eto. Dia misy ny trauma ateraky ny, zay le ampifandraisako anazy am'le hoe fanabeazana resako teo, hoe misy ny trauma ateraky ny fanabeazana tao an-tokantrano avy amin'ny ray aman-dreny. Dia misy ny trauma ateraky ny fanabeazana tany am-pianarana. Dia misy ny trauma ateraky ny fanabeazana eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ny kolotsaina. Dia misy ny trauma ateraky ny zava-misy raisam-pirenena, indrindra zao atsika avy any Madagasikara dia ny malagasy dia miaina ao anatin'ny trauma ny colonisation. Zay zava-misy raisam-pirenena ary mbola miaina ao anatin'izany, tsy afaka io na dia efa nahazo fahaleovan-tena aza isika dia mbola iainantsika zany trauma na ratram-po ny colonisation izany. Dia ny zavatra ateraky ny trauma nefa dia mamatotra anao, tsy hivelatra izy io, mamatotra anao, tsy hipetraka amin'ilay naharian'Andriamanitra anao, fa lasa miaina fiainan'olon-kafa ianao. Io no antsoin'ny psychologue sy ry zalahy mpandalina ny resaka spirituality na spiritualité, hoe misy ny antsoina hoe false self. Fa lasa tsy miaina amin'ny true self ianao zany, ilay mahay izy azy ianao, ilay naharian'Andriamanitra anao, ilay talenta sy fanomezam-pahasoavana zay ao aminao ao ka nomen'Andriamanitra anao, tsy mivoaka ireo. Fa lasa ilay an'olon-kafa no iainanao. Ohatra, dokotera ny ray aman-dreninao, na ny dada na i neny samy dokotera daholo, dia tiany ho dokotera koa ny zanany. Kanefa ianao tsy izay no naharian'Andriamanitra anao, tsy izay no nanirahan'Andriamanitra anao eto amin'izao tontolo izao. Fa mety ho pasteur, mety ho aumônier, mety asa ho polisy na mpampianatra na be dia be, mety ho avocat. Fa izy mivady anefa dia minsista hoe tsy maintsy tonga dokotera, tsy maintsy lasa dokotera ny zanako, raha mbola zanako koa dia tsy maintsy dokotera ianao, dia lasa ianao manao dokotera. Zay le trauma resahako ao an-tokantrano, trauma ny fitaizan'ny ray aman-dreny, dia lasa miforitra zany ianao, miforitra zany ilay tena izy ao anatinao ao, ilay talenta sy fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao, mikombonao iny. Fa ilay nalefan'ny ray aman-dreny no hiainanao. Miteraka trauma io, traumatisé anao zany vokatrizay zay zavatra zay, dia izay no entinao manao ny asa dokotera aza rehefa avy eo, dia tsy mahagaga raha mikitakita marary ianao, satria tsy vocation anao angela izy, tsy vocation anao akory le izy. Dia lasa ilay fikitakitan'ny ray aman-dreninao anao no alefanao any amin'ny marary indray, kitakitainao koa ny marary. Dia mila mandiny tena zany ianao amin'izay, hoe inona ny mahatongahy kizitina amin'ity asa zay ataoko ity. Raha mpampianatra koa ianao dia kizitina amin'ny mpianatra sy ny ohatran'izany, sao dia tsy tena ilay naharian'Andriamanitra anao no ataonao. Sao dia zavatra hafa no naharian'Andriamanitra anao, sao dia tsy ilay fanomezam-pahasoavana sy talenta tena namboleny ao anatinao ka tiany hozarainao eto amin'izao tontolo izao io ataonao, fa an'olon-kafa ny ray aman-dreninao no teny ianao, dia lasa manao koa ianao. Dia ho ianao avy amin'i Jesosy, dinio tsara ihany. Dia misy koa ny fiarahamonina manao an'izay.
de misy ny rehetrarehetra. De io zany mila dinihan'ny vehivavy zay zavatra zay hoe raha vao matsiaro ary fantatrao ange io fantatra foana rehefa tsy miaina am'le tena maha izy azy ianao fantatrao io. Ary io le tenenin'ny Paoly hoe le fanahy ao anatinao ao mibitsibitsika mampahafantatra anao hoe tsy izy ange zany fiainako zany. Tsy normal zao. Mipetraha 2 segondra 2 segondra fotsiny ianao mipetraha fotsiny de dinio hoe inona no mahatonga ahy manao an'izao réaction rehetrarehetra zao am'ty zavatra ataoko ty. De ho tsapanao, ho hitanao fa hoe tsy ity zany ny tokony ataoko kay. Tsy ity ny tokony ataoko. De enoy io feo io, enoy le feo ao anaty io fa raha vao enoinao io feo avy amin'ny fanahy ao anatinao io de ho tsapanao hoe misy zavatra mila amboariko ao anatin'izay. Tsy mora ny miohitra ao anatin'ilay trauma zay efa niainanao hatramin'ny ela. Tsy mora zany ny hampivoaka n'ilay true self, ilay tena izy avy ao anatinao ao, indrindra rehefa 30 taona, 40 taona, 50 taona. Mino aza fa misy olona efa 80 taona fa mbola ilay false self no iainany. Fa mbola tsy tara nefa. Izay no mahazava-dehibe an'ilay finoana an'Andriamanitra ange, mbola tsy tara ianao fa mbola azon'Andriamanitra vaozina tsara de ivoaka ilay maha izy azy ianao dia io no ivoaka eo. Ka am'le fanontanianao teo hoe inona ny torohevitra ho an'ny vehivavy am'izay, fandinihan-tena, manaova dinihiko ny tenanareo na mitoetra amin'ilay niantsoan'Andriamanitra anareo ianareo na tsia. Zay zany ny paraphrase ataoko am'ilay tenin'ny Paoly hoe dinio ny tenanareo na mbola mitoetra amin'ny finoana ihany ianareo na tsia, hoe dinio tsara ny tenanareo, mitoetra amin'ilay niantsoan'Andriamanitra anareo ve ianareo sa izay tian'ny fiarahamonina, sa izay tian'ny fiangonana. Satria ny resaka momba ny fiangonana Luterana Malagasy isika hoe sao de izay tian'ny fiangonana Luterana Malagasy, ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra sahako ny miteny an'ity, ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ataon'ny fiangonana Luterana Malagasy de tsy voatery avy amin'ny Jesosy. Miasa eo anivon'ny fiangonana Luterana Malagasy Jesosy, tsy mandany zany tena miasa eo, miasa amin'io fiangonana io izy, tsy azo lavina ny asan'i Jesosy eo. Fa ny fanapahan-kevitra rehetra kosa tsy voatery avy amin'ny Jesosy. Sao de misy resaka famoretana ny ao, sao de misy tsy fampivoarana n'ilay tena maha izy azy ny vehivavy ao anatin'ny fiangonana. De na ny fiangonana kosa mila mieritreritra ny amin'izany, mila mandini-tena ny amin'izany. Satria araka ny voalazako teo hoe ny fanahy afaka mampahafantatra antsika hoe iza marina aho araka izay naharian'Andriamanitra anahy. Ohatran'ahy zao manao ny aumône de hitako tsara mihitsy io no talenta nomen'Andriamanitra anahy. Sahako no miteny an'ity eto koa, za tsy talenta nomen'Andriamanitra anahy ny ho président synode. Tena fantatro tsara mihitsy. Vao mihay ny tenako fotsiny mandeha ny tena de hoe non. Ka raha zaho no apetraky n'olona ho président synode de miaina tsy zaho zany zay. Fa raha resaka aumônier, resaka pastoral kira, pastoral counseling de nomen'Andriamanitra anahy zay. Anisan'ny zavatra anankiray omen'Andriamanitra anahy, talenta omeny anahy koa tena mampivelatra ny maha izy azy anahy de ny resaka langue, fianarana langue. Tsy mba manahira anahy io, na resaka dialecte ny Madagasikara, na fiteny anglisy, na iteny frantsay, tsy zay tokony ianarana hafa koa, tsy manahira anahy zay. Raha izay no ametrahana anahy zany dia mivelatra aho. Tena henoko tsara mihitsy hoe misy connexion tena hoe mahafinaritra ny miaina eto ambony tany. Za moa zany de tena mijoro vavolombelona fa tena hoe mpampianatra anay no nahafantarako anao fa tena ny sitraka be dehibe tam'izay le hoe maha aumônier anao zay tamin'ny fiainako manokana ary tena nahita hoe mampivelatra tokoa rehefa fantatra anao hoe iza tokoa moa ilay tenanao sy le niantsoan'Andriamanitra anao. Faranantsika aloha ty video iray ity fanontaniana manitikitika tiako hanombotsika ny video manaraka de zao hoe manoloana ny zava-misy any Madagasikara. Mety tena mity zany resy lahatra tokoa hoe ty mihitsy no mety amiko, ty mihitsy ny vocation-ko nefa na ny rafitra na indraindray koa hoe ohatra zao aty ivelany zao za tena tsy menatra amin'ny teny hoe za zao manadio trano zao tena hoe passionko mety amiko mihitsy za mikorotondrotana zany ny hevitra anatin'ny lohako ao de rehefa mandamindamina zavatra eny zany ny tanako de manampy anakah kokoa le izy satria
mitovitovy ihany ny karama zany na hanao an'io na hanao secrétaire administratif ohatra. Fa any Madagasikara nefa misy zany le zavatra tena hoe maharesy lahatra anao mety aminao ohatra zao hoe raha homony any amin'ny hôpitaly ianao any Madagasikara mety tsy hahavelona kokoa ny ankonanao no hoe président synode ahoana indray ary ny mety hoe mba sosokevitra arosinao amin'izay ho valitsika video manaraka raha sitraky